hatramina vitany bola tany Tegol premier phase iny dia ireo mpanomanana bola ireo ekipa terambe folo lahy ary sivy eo mivavy raha amin'izay fantanao zay hoe izy anerzika azo ny tonga Madagasikara tonga fa manana chance daholo zareo matoa miafika amin'ny deuxième phase dia an'izay zany eo amin'ny dité technique sy ny coach sy ny miasa amin'ny championnat io mba azona an'izay super Madagasikara raha aminay mpikarakara dia mintsy manonteny zay fa aneo entidalao mahafinaritra sy teknika avo reto ekipa izay hiafika amin'ny deuxième phase reto ary ady tanteraka ny lalao ho an'ny lehilahy moa efa 20 no prévu anatin'le championnat phase aleha dia ny tena 20 niatrika izany amin'ny vehivavy 20 dia ny 6 niatrika izay ho an'ny règlement de compétition ny fean'ny championnat de lycée dia midina avy hatrany any amin'ny deuxième division amin'ny fotoana ireo ekipa izay tsy tonga tany Tegol ho an'ny lahy zany 10 minitsana dia ho an'ny vehivavy 3 minitsy